Faly miarabetsika rehetra ny atokantrano any manaraka ity video ity. Vita omaly ny fandevenana. Niarana levona any Beloha Siritsiribina izy roa. Tsara levenana ny maty ka dia misaotra anareo vahoaka rehetra na teto Madagasikara zany na tany ampitan-dranomasina zay nankahery anay nampitraka nanampy nitrotro ambavaka nirary fahasalamana ho an'izay naratra tamin'ny zavatra nahazonay iny. Mafy le izy nefa tsy naveranareo ery zay fa nasehonareo anay ny fitiavanareo zay. Eto koa za dia manana loatra misaotra ny vadiko zay tsy niala mihitsy teo foana anao ravady nandritra n'iny fotoan-tsarotra iny. Ka dia Andriamanitra manankarenam-pahasoavana ny hamalisoa aminareo tsirairay avy. Dia mirary anareo ahazo fahasalamana, hahavita ny adidy aman-draikitra ka ho tonga mitanjona irinareo avy. Mikasika ny fahasalamana izy tsy salama, efa azo lazaina salama zay amin'ny ankapobeny amizao. Satria olona 3 angamba no sisa mbola taraiky ao satria natao opération. Mikasika anahy manokana moa zany tsy maintsy manao scanner zaho mba hirasereko ny voadona tamin'ny tratrako. Rehefa natao ny valiny dia normal tsisy ninona atao. Dia misy manontany momba ny malala hoe tapaka sa ahoana. Tsy tapaka malala fa mideboaty amin'ny fotopeny ato fa efa miverina amin'ny plasiny. Fa saingy mbola tsy naveran'ny dokotera mivoaka izy raha tsy afaka 11 à 12 jours angamba. Ka dia misaotra betsaka anareo dokotera nitsabo anay tao amin'ny hôpitaly Pomy. Mikasika ny asanay maro nareo organisateur manontany hoe ahoana ihany izy ity, vita sa tsy vita. Izahay dia efa afaka miasa fa saingy ho anareo daty zay akaikikaiky toy ny 16, 17, 19 dia mbola tsy ho présent eo malala araka ny voalazako teo. Fa izahay dia efa afaka miasa fa miankina aminareo organisateur atao sa tsy atao le izy. Izay sy izay ary mikasika an'iny fa dia mirary soa anareo rehetra mba ho samy tain'Andriamanitra antsika rehetra. Engany mba tsy ho eseka raha karaha an'iny fa mba fifaliana indray no zavatra ho resantsika eto manaraka ka dia misaotra tompoko.